Akasetraka tokolasy tokovavy manaraka hatrany ty fandarina za malaza ity. Tsy misy sehatra zay tsy ahitana korotana raha mbola eto Madagasikara. Raha toa ka ho tany saintsika daholo ireo sehatra rehetrarehetra zay miaina ary mandeha araky ny tokony izy kanefa hisiana korotana dia misy avokoa izany. Tsy hanao fampatsiahivana tsika satria mety ho lany fotoana amin'izany. Raha teo ny fotoana anaovana ity fandarana ity fa zava-misy androany teny Mahamasina teny amin'ny Palais des Sports teny zay nokasaina fa anaovana fivoriam-be hisiana fifidianana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevi-pitantanana na ny conseil d'administration. Ny conseil d'administration ny OMDA na ny hoe fiarovana ny zon'ny mpamorona ho an'ireo izay mihevitra fa mpanakanto mpikambana ao anatin'izany OMDA izany dia ahafahana manavao indray ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevi-pitantanana hoy isika ka ahafahana manendry izay tale jeneraly hitantana ny OMDA. Eo no miseho ny olana satria ho an'ny mpanakanto izay mitantana ny filan-kevi-pitantanana ankehitriny dia tsy manaiky ity assemblée générale ity na ny fivoriam-be. Antony izy ireo dia mbola misy hatrany ireo fandaminana samihafa ary misy ny antso izay ataon'ny ministera tompon'andraikitra izay tsy iza minisitra tompon'andraikitra fa ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina ankehitriny. Io ministera io moa zany dia mandray anjara amin'ny fibahanana na fibodoana ho amin'ny endriny izay tantarain'ny mpanakanto fa tsy isika ny mamorona ny amin'ny hoe misy zavatra tsy mety ao anatin'ny OMDA ka niditra zany ministera zany. Ankilany mpanakanto indrindrandrindra ny conseil d'administration zany OMDA zany dia milaza fa tsy tokony hitsabahan'ny ministera ny raharaha mpanakanto satria volan'ny mpanakanto madidio amin'ny alalan'ny asa sy ny sangan'asa ary ny varotry ny aingam-panahin'izy ireo amin'ny alalan'ny famoronana no mampiodina izany OMDA izany. Ka ny esorina ny tale jeneralin'ny OMDA ary taorinan'izay dia misy indray fiketrehana hanongotra ny conseil d'administration izay moa ny fomilazantsika azy satria atao avokoa izay mety fomba rehetra ahafahan'ireo filan-kevi-pitantanana tsy ahafahan'izy ireo miasa antsakany sy andavany araky ny nambarany Samuel Rosy Jojoby sy ireo mpanakanto izay mivondrona ao anatin'izany hetsika izany. Efa nampitandriny reto mpanakanto reto ny amin'ny hoe misy setrasetra sy kakay ao anatin'izany ministera zany izay nadikan'izy ireo hoe ministera ny setrasetra sy ny kakay, ilay ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Tsy nahafa-po azy ireo manko ny fihetsiky ny ministra sy ny fomba fiasan'ny staffin'ny ministra amin'ny fitsabahana ny tontolon'ny OMDA. Tonga hatrany amin'ny famolavolana lalàna mihitsy izy ireo ary nentina teny anivony teny meram-pirenena mba ahafahana manana fahaleovantena amin'izany OMDA izany. Mbola miandratra eto ny amin'ny hoe roviana dia ahoana izany volavolan-dalàna izany fa ny an'ny ministera aloha dia nataony niazakazaka ho tonga any amin'izay fanoloana an'ireo mpikambana ao anatin'ny filan-kevi-pitantanana ankehitriny izay tarehany Samuel satria manelingelina ny ministera ireo na ny marimarina kokoa raha matoa ministra Rakotondrazafy Lalatiana. Fa mba ahafantarantsika ny fizotry ny raharaha nanomboka androany dia ndeha renesitsika ao anatin'ny minitra vitsy ny fanambarana nentin'ny mpanakanto Rosy izay solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amboribory tamin'ny faefatra fa mpikambana ao anatin'ny Antoky-Heride ny mikasika indrindra ny amin'ny fitakian'izy ireo ary ny filazan'izy ireo ny tokony hanatsarana ity assemblée générale izay nitanterahana androany talata ity. Valandresako an'ny mpanao gazety no toto-saina tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo no averintsika hoenona androany. Tsisy afa-tsy fahoriana, fampiororona, fampijaliana ara-moraly, tapitra ny ala avokoa tompoko ny olona amin'ny OMDA ankoatran'ilay direktera izay efa nasorana. Tsy hoe tsy aro direktera ny alehana eto, efa nataony iny na dia ny angaviana aza izy. Efa tany amin'ny président république zay nanaiky izy tao amin'ny primature izay monsieur Ntsay Christian, membre amin'ny OMDA, artiste nanaiky fa tsy hikitika an'ilay OMDA. Fa indrisy tonga ilay ministra dia nataony amin'ny fanaovana azy. Nidiran'ny ministera koa ny sitinay ao amin'ny OMDA, office-ny droit d'auteur, dia izy no manoratra ao miantso ny olona dia ivory sy hifidy amin'ny talata. Sady tsy ara-dalàna, tsy ara-drariny no mbola ao anatin'le resaka manao coupe-soroka zany, manao défi amin'ny artiste lehibe izy zany. Azavaiko ihany zay maninona no alarobia fahatelo ny volana febroary satria any saison morte ho anay artiste. Janvier tompoko mbola any andafy daholo ary na ny membre ny syndicat mbola any aby ry Prinsieur, Gottlieb, any mbola manao tournée. 1er janvier ka hatramin'ny 30 janvier mbola fifampiarabana, fampizara gisa, fampizara bisou,
de mbola mamaky artiste mbola miasa zay tsy afaka zany ny ankizy février saison morte afaka manao ny atao rehetra de maninona satria tsy hainareo le izy fa nidiranareo ny pataloha tery a de io nareo manaonao foana io ka zay zany a zay syndicat de milaza fa nul et non avenu zay resaka fifidianana atao maimaika sy ao anatin'ny fisotrotoka amin'ny talata ary ho avy eo zay fa no action koa zay rehefa tonga ao zay tsy hoe matahotra anareo ka tsy ho avy eo zay fa zay miteny fa tsy misy fifidianana mandeha ao fa zay mampidi boulot de volanay ny eo a de heritaona zay tsy mena vola de aratsina zay isaky ny teny ministre de manaratsy anay isaky ny teny ny compte fake ministre fantatra daholo nareo rehetrarehetra reo na hatramin'ny anaranareo fa ilalatina no mandoa volandreo avy reno aminay aleo tantananay madio mangarahara aleo zay izakatena ibatan'io itantanan'io orinasanay io fa efa fotoany zao araka zany tsy zava-baovao ny hetsika ny tanterahany rosy androany fefa tokony nafantatra an'izany ministera tokony nafantatra an'izany fitondram-panjakana ary tokony nafantatra an'izany mpanakanto rehetra satria misy apahana mpanakanto zay tsy makasitraka amin'io fivorimbe io noho ny fitsabahany ministera sy endrika fanapotena zay ao am'day zay izy ireo moa zay mbola mitaky ny amin'ny hoe aloavo ny volanay satria heritaona mbola tsy voalovola ny mpanakanto zay manana famoronana araky ny zony ao anatin'ny eo am'da ka io le politika n'io hoe fampisaraham-bazana ny artista io hoe klasena zokony zandra ny fitsanisa sy maro anisa tanindrana sy afetako voatany inona ho anay zay ny fahitany anazy a mandresy lahatra an'izay azo andresena lahatra izy fa ho anay na vitsy na maro na inona tsy maintsy mijoro fotsiny zay rehefa hitanay hoe misy ny jirariny ary miady hatramin'ny farany zay ka zay ho avy any amin'le fivoriana mihitsy ka satria any zany no afahana maheno anay de ho avy mihitsy zay tsy miomana amin'izay fifidianana zany mihitsy fa ho avy amin'ny fotsiny zay satria hitaka ny volanay zay aloha voalohany indrindra ya sady le izy mampalahelo any satria betsaka ny avy any amin'ny faritany zany ao anatin'ity le fanampitapoany ity tsisy ho avy zavatra mitranga fotsiny nefa de tonga de tapitapoan'le ministera herinandro zany hoe tonga de anao fifidianana ny zavatra mamaika ny artista nefa am'izao tsika miresaka zao tsy fifidianana zavatra mamaika ny artista de efa heritaona zay ny artista tsy nandray vola tao amin'ny eo am'da satria tsy alohan'ny ministera ny vola nefa ny fitakim-bola mandeha foana ihany zavatra mamaika ny artista nge zany a de aloavy aloha le volan'ny artiste tokony hisaraka mazava tsara ny ministerany serasera sy ministerany kolotsaina sy ny antsojay atao am'ireo a personnel eo anivony zany ministera izany na zay misahana indrindra amin'ny tontolo ny zavakanto tsy zava-baovao araka zany ary efa fantatry ny rehetra fa hisy hetsika ataon'reto mpanakanto zay azo lazaina fa tsy mitovy fomba fijery amin'ny ministera ireto omaly moa de nisy valaindresako amin'ny mpanao gazety zay nataona mpanakanto indray mampirisika nisiny zany assemblée générale zany na fivorimbe mpanakanto everina fao tanora izy ireo tahaka ny tontompa ry malma ry meza sy ireo mpiaradia aminy de raikitra ihany fivorimbe androany tanterahana tery amin'ny palais des sports Mahamasina saingy niditra tao anatin'ny toerana zay faritra marimarina kokoa anatanterahana izany fivorimbe izany ny mpanakanto zay notariany ry député Rosy afaka izy ireo ny teo anivon'ny vavahady araky ny ahitantsika amin'ny sary zay mandravaka ny fandarantsika fa kosa tsy niditra tao anatiny izy ireo hatreo ihany nahafahan'izy ireo nilaza ny etaetany ary nampahafantatra ny tsy fahafalian'izy ireo ny amin'ny fitsabahan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary fanapotena sy fampizarazarana ny mpanakanto eto Madagasikara mazava raha teo ny soratra amin'ny banderole zay hitantsika eo ny amin'ny hoe miala ny ministra zay tompon'andraikitra takin'izy ireo araka izany sy ny amin'ny hoe fitsabatsabahana mampisaraka ny mpanakanto ny tao anatin'ny ray dia ny mpanakanto jaojobo dia nanitsy ary na ny hevitra tamin'ireo mpanakanto zay efa nihevitra fa anao izany fivorimbe izany hoenotsika ao anatin'ny segondra vitsy izany sary zay nalaina teo anivon'ny tambajotra sosialy fa ezahana no narafitra tato anatin'ny fandarana Nulanyareo data tsy mipasy aminay tsy kehinay ifisipikanay atao
Ni zokona zozobe ambany azafady tsy mandeha eo tsy misy ambonimbony ny azafady azonao a alalo tsy hoe azafady azonao a ny fitsipika atao eto mba afaka zavenao hoe aiza am'le fitsipika miteny présidentiano manao an'le tatitra azafady zokobe zozobe za miondrika ambany alalo vintana anazy a hoavy le fotoana afahantsika mandray fitenena sy anaty fitsipika nataonao io mialao izy agnano le raha ataony a dia aorinan'izay a zolobeko a mandray fitenena toy izy lenao tsy nitsitsy arak'izany jojoby raha ny fanehoan-keviny ny aminy hoe ilajanona ty feonan'ity ary tsy miraharaha zay mety ho tapaka ao anatin'izany izy ireo mienjandro ny tady ireo sy aza moa tsy nijanona tetsy amin'ny palais des sports fa lasa mihitsy niaraka n'ireo mpiaradia aminy mipapampa samy hafa sy mety olotsotra ihany koa teny an-dalana teny na mety ho syndicat satria nitsangana moa ny syndicat-ny kanto ka niazo ny tranombokim-pirenena anosy zay misy ny professeur ny ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolotsaina nitaky ny fametram-pialany ty ministra ity tafiakatra ambony be arak'izany raharaha satria ny mpanakanto no miva tsy mbola nisy tantara ohatran'izany teto Madagasikara nandritry ny 90 taona hoe fizarana eo amin'ny sehatra ny mpanakanto zay no rezahantsika ny aminy hoe tsy misy sehatra izay tsy ahitana korotana eto Madagasikara raha ho an'ity ministera ny serasera sy ny kolotsaina ity dia tsaroany rehetra heritaona tahatahaky izao ny olona lanseho teo anevony hoe fifidianana izay mpikambana ao anatin'io lavitry ny mpanao gazety ka misy fanamboarana lalàna samihafa ny aminy hoe manodidina 80 na 90 any ny mpikambana ao anatin'izany ho lavitra zany ary misy rafitra isaky ny faritra de io lavitry ny mpanao gazety io rehefa avy eo no anatotosa fifidianana hitady zay hosolo tena ny mpanao gazety ao anatin'ny rafitry ny seni ny cellule de crise tamin'izany fotoana androany nanohatra ny fihetsiky ny ministera saingy nanao mokondoha ny ministera saingy alahelo ny mpanao gazety zany amin'izao fotoana izao na de eo aza zay ho lavitry ny mpanao gazety zay sy ny solotena eo anevony seni de mitovy tsisy valaka an'izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao manao mokondoha ny ministera ary tratran'izay ady fifampizarana izay ihany koa ny mpanakanto misy ny syndicat ny kanto misy ireo syndicat maro samihafa miaraka amin'ny mpanakanto amin'izao fotoana izao zay mitaky ny anesorana izany ministra tompon'andraikitra zay verin'izy ireo fa mitondra ny ady ho an'ny mpanakanto izany de misy koa mpanakanto mijoro miady ary miaro ny voninahitra izy ireo ao anatin'izany omta izany ka mieritreritra fa anao réforme na hitondra ihany koa fanavaozana lehibe ao anatin'izany omta izany satria tsy nitondra tombotsoa sy sitraka ho azy ireo hoy izy ireo ny fisian'ny omta teo aloha ka milaina fanavaozana sy fanatsarana ny birao na ny eo anivon'ny filakevim-pitantanana antony takin'izy ireo ity assemblée générale ity tsisy fifampiresana tsisy fandaminana vita zany matoa midana an-dalambe fa ity aloha fahasahina lehibe ho an'ny député Rosy satria izy sary-piaro amin'izany tontolo ny kanto izany ary tsisy tsy mahafantatra fa Rosy dia tsy vita ny mpihira fotsiny fa sady mpamorona ny mpitendry ary anisany nianatra nandalina momba n'izany tontolo ny kanto sy nyesaka famorona zany sy ny endriky ny famokarana na io fampisehoana na eo amin'ny lafiny zany a hira zay a matimatesana tsy izy rery ihany fa mpanakanto zokony marobe miara-dalana ao anatin'izany ka rehefa tonga ny fidinana tahaka izao de efa ambony be zany hoe tapaka ny adevitra fefa ny endriky ny fitakiana no miresaka eto ka ny mpanakanto tokony andray izany de mipanakanto mpanafana lanonana DJ tonga filoham-pirenena ankehitriny inona no hevitry any Rajoelina amin'izao fahampitehany tontolo ny zavakanto eto Madagasikara izao manaiky izao ve Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ary reto mpanakanto reto raha tiana ny resahana izany de anisany nampiasaina nampiakatra azy tamin'ny 20 sy 20 satria nandaniany vola be nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra zany ny ametrahantsika ny adevitra ny amin'ny hoe vita ny fanjakana namodika ny sehatra rehetra eto Madagasikara ny tsahany olona natao nyty fanjakana ty ary anova mokondoha satria izany ny heveriny fa fitantanana ny firenena de resaka kolonina resaka sary-mihetsika resaka fanodinany resaka indraindray ny ambonin'izany rehetrarehetra izany fa ny zava-misy aloha miady ny fotony de any mpanakanto iza no afaka hamitrana izany mbola misy mpanakanto hafa afaka hijoro ray aman-dreny ve handamina ny olona mpanakanto amin'izao fotoana izao
fa ny zava-misy aloha de efa tafidana an-dalambe ny adiny mpanakanto zay hita teny ambony sehatra na teny ambonin'ny lampiazo ny angalen'izy ireo ny lamozika. Ezaka hitaritra ny vaovao araky ny fivoarany sika fa ny zava-misy no mampieritreritra ny rehetra ny amin'ny hoe am'izao fotoana itenenana izao dia tokony handalina sy saintsaina ny rehetra ny amin'ny hoe aoriana ny mpanakanto indray iza indray no sehatra ho vaky, iza indray no sehatra tratran'izay antso-zay sy ady fampisaram-bazana ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny mpikambana ao anatin'ny governemanta izay. Hoay teny sy eo tsika mahita izy zany zava-misy zany malaza makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy.